aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay. Mivory eto anatrehanao izahay amin'ity tranonao ity mba hihaino izay ho lazainao aminay. Andriamanitra mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba ho sokafo ny fanahy masina amin'ny fonay, mba hiasany teninao ao am-ponay, hahatonga anay hibebaka no ota nataonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondran-tena masina. Ho hinonao anie izany ry Andriamanitra sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Zao dia ataontsika hirafa raika amin'ny valopolo amin'ny zato. Raika amin'ny valopolo amin'ny zato. 181. 181. Havana amin'ny tompo marina sy masina Andriamanitra izay atrehantsika, koa raha manafina ny fahotantsika isika dia tsy ambinina isika, fa raha mitsotra koa isika dia azo famindrampo. Noho izany dia aoka isika rehetra hiara-ndretry tena sy iara fona amin'Andriamanitra noho ny fahotantsika. Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina tokoa ianao ka mankahaly ny ratsy rehetra. Rehefa izahay mpanota mahantra manetsy tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra eto anatrehanao. Noda taminao tamin'ny hevitra sy ny tena ary miasa izahay, ratsapanay koa ankehitriny tongotra tsy tanteraka izahay. Nefa no famindramponao lehibe sy mahagaga
dia mifono aminao sy mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Andriamanitra be famindram-po izay nanolotra ny zanakao nahataka no faty solo anay mandrafo aminay ary no ny anarana dia mamelany fahatany rehetra ary tonomy ny anarana fanakomasina ny fahalalany marina anao sy ny sitraponao ary fanaovana marina ny teninao aotonona ny fahasambarana mandrakizay zahay noho ny fahasoakanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Sitrakan'Andriamanitra rantsika ny hamasina ny fiainantsika amin'ny alalana melany ny helontsika ka hoy izy zaho fa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverina amiko fa efa nanavitra anao aho. Isika rehetra hiara-mivavaka. Jesosy Kristy Tompo, zanak'Andriamanitra tsy toa o. Mankalaza anaranao masina zahay sady mangataka aminao mba hampidinanao fananao masina amponay no ny teninao hansakany sy hanapahana anay araka ny sitraponao. Ary izy anay hampatoky anay fakapanahy sy ny fahoriana rehetra, hitarika anay amin'ny famarinanao, anoheranay ny fahadisoana rehetra, mba hitomboanay finoana sy ny fitiavana ary ny asa tsara rehetra mandrapatraranay fahasambarana mandrakizay amin'ny alalanao ihany izay miarabelona sy miara-manjaka amin'Andriamanitra Ray sy ny fanamasina, ianao Andriamanitra Ray marina zatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Oka orentsika ny ten'Andriamanitra na Joël toko fahatelo. Joël toko fahatelo ambin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Joël toko fahatelo ambin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Toy-antsika amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny voalohany hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Joël toko fahatelo ambin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Toy-antsika amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny voalohany hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Dia toy izao vaky ny tena aminaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahy amin'ny firehitra dia haminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ny ilay ambitrareo haminofy ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy azy dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany,
ary hanisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho dia rà sy afo ary setroka mitakosina ny masoandro hampodiana ho aiza ary ny volana ho rà alohan'ny atongavan'izany androny Jehovah izay sady lehibe no mahatsiravina ary nazovo no iantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa-mandositra fa ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema dia izy isa afaka ary izay efa voalazan'i Jehovah ary izay antsoin'i Jehovah dia ho isan'izay afa-mandositra. Ary noho ny tonga ny andro Pentecoste dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano iangonany ary nisy lela maro mitarimy afo nisy eo taminy izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena fanahy masina azy ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tamin'i Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra mba milanitra ary nohon re izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very-hevitra fa samy nahare azy ireo niteny tamin'ny fiteny avy izy rehetra dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy Galiliana va ireo rehetra amin'ny teny ireo koa nahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay mahabe antsika dia Parsiana sy Mediana sy Elimita ary ponina any Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Asia sy Fregia sy Pamfilia sy Egypta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any-Roma na jiosy na proselita Kretana sy Arabo koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Amen. Dia ataontsika ny hira fa raika amin'ny valopolo amin'ny zato, raika amin'ny valopolo amin'ny zato, 174, rapaziada, 174.
zao anaty folo ambin'ny fadimy folo hatramin'ny fa raiky amby roapolo ambin'ny fadimy folo hatramin'ny fa raiky amby roapolo zao nivaky ny teny anarany Jesosy Kristy tompontsika raha ty ahy ianareo dia tandrina ny didy ary zaho angataka amiray ary isany manareo mpanatitra hafa mbo aminareo marak'izay dia nifanahany famarinana zay tsy azo zao toizao raisina satria tsy hitany na fantany fa nareo no mahafantatra azy satria mitoetra aminareo izy ary ho ao anatinareo tsy ameranareo kamboty aho mankaty aminareo aho vetivety foana dia tsy hitatsolo zao tolo zao fa ianareo no ahita satria velona aho dia velona koa ianareo amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa zaho amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary zaho ao aminareo zay manana ny didoka mitandrina zany dia izy no ty ahy ary zay ty ahy no tiany raiko ary zaho ty azy ka iseo aminy sika rehetra iaranaiky sy iara-nambara ny finoantsika dia araka ny fanekempinoana misy ihany za mihinan'Andriamanitra tokana ratsitoa mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsika za mihina Jesosy Kristy tombotokana zanak'Andriamanitra raha tokana nateraky ny ray taloha ny fotoana rehetra Andriamanitra avy n'Andriamanitra fahazavana avy ny fahazavana Andriamanitra marina avy n'Andriamanitra marina nateraka fa tsy moarina miray substansa amin'ny ray amin'ny lala no nahariana ny zavatra rehetra no sivy olombelona sy ny famonjenantsika no nidinana avy any an-danitra ary tonga nofo ny torotoro ny faramasina tao ankibony Maria Verjina ka natao olombelona no mbola tamin'ny fijaliana koa isolo antsika fonanapaka ao Pilato nitsara ary nalevina ary nitsahana iray tamin'ny andro fahatelo araka ny sotra masina niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanany ray avy any ndray angoninahitra nitsara ny velona sy ny maty ary tsy anapataperana ny fanjakana za mino ny fanahy masina zay tompo sady mpamelona zay avy amiray sy ny zanaka zay tsaona sy ny angoninahitra miaraka amiray sy ny zanaka zay niteny tamin'ny alalany mpaminany sady mino koa ny fiangonana tokana masina apostolika manerana zao tontolo zao za mino batisa ray famelan-keloka ary miandry ny fisanganany maty sy ny fiaina mandrakizay amen. Izao dia ataontsika ny firafa telo amby valopolo amby zato, telo amby valopolo amby zato, 183. Oh
Andriamanitra mahay taridarana amin'ny marina rehetra. Mantena izay fiangonana eto Mazary dia efa eto ianao manatrika an'izao fotoam-pavana zao. Ary manantena koa izay fanirahanao eto aminay koa ny fanahy masina mba hiteny aminay sy hanotra ny fahasoavanao anay. Ary amin'izao fotoana torotena zao dia miteneny ianao ary mpiteneny ny mpanokonao Jesosy ary amboariko ny fony rehetra mba hiaino ny ten'Andriamanitra ary ny tenanao ririan'ny ankinanay na amin'ny fiainana na ny fahafatesana. Tenen'Andriamanitra fa miaino izay zanako ny anaran'ny Jesosy Tompo nohonay izay mivaraka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra antsika dia araka izay voasoratra amin'ny Jaona 5:20. Jaona 5:20 dia nandihy fatelom-boapolo hatramin'ny faharaiky ny telopolo. Jaona 5:20 andihy fatelom-boapolo hatramin'ny faharaiky ny telopolo. Dia ato zao mivaky miteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika. Jesosy namaly ka nanao taminao hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko tia azy ary ka ho aminy izy ray ka hoy na ho aminy. Izay tsy tia dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naneraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha ny ray amin'ny anarako izy no ampiantanareo ny zavatra rehetra sy ampatsiareo ny zavatra rehetra izay nilazaiko taminareo. Fiadanana no averako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny faneneny zao toy izao ny fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa aza laza taminareo hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ianareo dia ho faly satria mankany amin'ny ray aho. Fa ny ray dia lehibe noho izaho. Ary ankehitriny falaza taminareo aho dia tsy mbola tonga izany mba hino anareo rehefa tonga. Tsy lazavitra aminareo intsony aho fa avy ny andeha zao toy izao nefa tsy manana inona atao amiko izy. Fa mba afatra zao toy izao fa tiako ny ray araka izany dia ny ray ahy dia izany no ataoko mitsangana andeha isika iray. Ray masina ho manao asina ny famarinana fa ny tenao ny famarinana. Amen. Ry fiangonana malala olona rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy raintsika. Amen. Le moment de la presse, c'est le moment le plus important du culte. Je trouve facilement il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas le malgache. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait traduire pour eux. Ça oui. D'accord. Merci. Ry havana tonga amin'ny andro pentekosta isika na ny maromaro koa fankalazana ny andro pentekosta. Ny pentekosta moa dia fetin'Israely fahizay. Dikany hoe pentekosta dia fahadimampolo andro. Dikany hoe pentekosta fahadimampolo andro. Atsarovana indrindra namezina ny lalàna teo amin'ny Israely teo an-tendrombohitra Sinay. Namezan'i Jehovah Andriamanitra ny lalàna tamin'ny vato fisaka ary nisoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany ny vato fisaka. Ka nomena ny Mosesy mba hitandreman'ny Israely zany. Ary zany andro zany koa no nanaterana ny voaloham-bokatra tamin'ny Israely. Fitezana ny firenena zany mba ho tsapan'ny Israely fa Andriamanitra ny tompon'ny lanitra sy ny tany sy rehetra ho aminy. Ka raha voky Israely tsy hoe sanatria Andriamanitra tsy fantatra no namehana ny Israely fa mba hotsirony Israely fa Jehovah Andriamanitra no nameny tany, nameny ranorana ary nampitsiry sy nampamokatra ny tany ka dia aterina amin'ny Jehovah ny voaloham-bokatra ka fisaorana an'Andriamanitra no ny voaloham-bokatra. Amin'izao andro ankehitriny izao nefa dia hafa ny hevitry ny pentekosta. Ny pentekosta dia fahatsiarovana latsan'ny fanahymasina tamin'i Jerosalema tamin'ny androny aoriana ny tsanganan'ny tompo tamin'ny maty. 50 andro tsanganan'ny tompo tamin'ny maty latsan'ny ny fanahymasina. Latsan'ny fanahymasina, ina ny antony namezana ny fanahymasina mba hanafahana ny mino amin'ny fanadivozan'ny lalàna. Ary koa mba azoany mino misaotra an'Andriamanitra no ny famonjena izay azo. Ary koa ny pentekosta no atsarovana ny oraina ny fiangonana kristianina voalohany. Tamin'izany andro zany dia 3,000 ny olona tamin'i Jerosalema nibebaka
ka natao batisa tamin'izany andro zany ka voalohan'andro niorenany fiangonana kristiana. Taloha dia ny andro sabotsy no nivavahana. Ka rehefa tonga ny fanekena vaovao tamin'i Jesosy dia nivavaka ny fiangonana tamin'ny andro lahady satria zany nitsanganany tompo tamin'ny maty ary zany koa nilatsahany fanahy masina. Fantatsika fa persona telo Andriamanitra dia ny persona ndray, ny persona ny zanaka ary ny persona ny fanahy masina. Jesosy persona faharoa n'Andriamanitra tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro alahady. Ny fanahy masina persona fahatelo tamin'Andriamanitra tonga teto amintsika an-tany ny andro alahady. Ka novany fiangonana ny andro vavahana marina fa tsy ny andro no inona fa afaka mivavaka amin'ny andro zay tiany olona rehetra. Saingy noho ny famonjenantsika olombelona nanao fanekena vaovao Andriamanitra tamin'ny olombelona ka tamin'ny alalan'i Jesosy zay voaomba amin'ny fizarena naovan'Andriamanitra ny fanekena vaovao ka nitsangana tamin'ny maty ny tompo ny andro lahady mba tonga antsika mivory amin'ny andro lahady tahaka an'izao. Latsaka ny fanahy masina. Ny filatsan'ny fanahy masina dia tamin'ny rivotra mahery ny fofofo. Manambara zany fa forsa lehibe na hery lehibe ny fahatongavan'ny fanan'Andriamanitra. Fa tsy mba fanahy malemy ny vavan'ny kristiana fa fanahy mahery nozongozona ny trano tamin'izany. Ary mamane lava namangy tany Norvège tamin'izany fotoanandro zany koa nilatsika ny fanahy masina tany Norvège tamin'ny toerana mamane lava teny nozongozona ny tafotrano manambara ny herin'Andriamanitra zany ry havana. Fa tsy m'Andriamanitra malemy n'Andriamanitra vavahanao ka nananao tavitra na nananao henatra ka tsy vavahanao fa Andriamanitra mahery tompony fiainana zay tsara velona sy maty no Andriamanitra ivavahanao. Ny fisehoan'Andriamanitra dia tamin'ny afo manambara atao hoe teofania na fisehoan'Andriamanitra tamin'ny afo no nilatsahan'ny fanahy masina. Manambara zany fa asan'Andriamanitra no miseho amin'ny afo. Marina fa ny fanahy masina mety iseho amin'ny endriky ny voromailala, mety iseho amin'ny endrika hafa, fa zany fisehoana amin'ny afo zany dia manambara fisehoan'Andriamanitra fa Andriamanitra dia amin'ny afo. Ary raha miteny izy dia afo mivoaka amin'ny vavany manambara fa Andriamanitra vavahanao dia Andriamanitra mahery tompony fahefana rehetra na ny an-danitra na ty an-tany izy. Ny fisian'ny afo manambara fanadiovana, manambara fanadiovana ka tonga ny lela maloto ny teny fahotana sy tsy famarinana mba ho mpanambara masina ny asa lehibe izay ataon'Andriamanitra. Tamin'izany filatsan'ny fanahy masina zany dia be lehibe ny olona nivory tao amin'ny tempoly satria fety tamin'i Jerosalema andro Pentekoste andro fety. Ka misy olona tsy mpivavaka tsara zay tonga am-piangonana amin'ny fahazarana, tsy misy fandinihan-tena, tsy misy tahotra n'Andriamanitra dia nilaza fa leo ndivay mamy ireo olona reo. Laza hoe ngamba olona daladala reo satria ny teny amin'ny teny tsy fantatra ny apôstôly tamin'izany fotoana zany. Fa voalazany sotra masina kosa ho andreo kristiana tsara zay efa niomana ny vavaka. Voalazany asan'ny apôstôly to voalohany zany dia nandeha efatra ambin'ny folo. Reo olona reo dia namatotra tsara zay voalazany reto olona reo. Dia gady izy ka hoe ahoana reto olona reto tsy galaliana ve reo? Koa nahoana resantsika azy miteny amin'ny fitenitsika fiteny partiana, mediana, elamita, sisa ahoana no mahatonga reo olona reo miteny amintsika ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Nahalala izy zay voalazan'ireo olona reo tamin'ny teny tsy fantatra satria niomana tsara ieno ny ten'Andriamanitra izy. Fa zay tsy niomana dia tsy nahazo nenina izy. Dia tahakan'izany koa androany olona tsy miomana hitady an'Andriamanitra na tonga eto azy izy dia tsy misy zavatra ho azony ny amin'ny asan'Andriamanitra. Fa zay efa nanomana ny fony dia atsapa tokoa fa lehibe ny asan'Andriamanitra ka hanetry tena izy hibebaka izy ka hatahotra an'Andriamanitra izy sy hatoka an'Andriamanitra izy sy ho tia an'Andriamanitra izy ka hametrika ny fiainany rehetra eo am-pelantan'Andriamanitra izy satria olon-kandalo ihany izy, satria vovoka tsy lavenina ihany izy. Ka amin'izany filatsan'ny fanahy masina zany dia tsy miasa irery izy fa ny fanahy masina tsy miasa amin'ny fomba direct fa olombelona no ampiasainy. Dia nampiteneny ny Petera tamin'izany fotoana zany. Nampiteneny ny Petera dia nanambara ny hevitra ny fagnagana lehibe ny seho tamin'izany andro zany ary nampiteneny fanahy masina koa Petera nananatra ny olona zay vory teo tamin'izany fotoana zany. Koa tian'ny fanahy masina ny hiara-miasa amintsika. Dia zany mampiasa olombelona ny fanahy masina. Ka ny zavatra ampiasainy dia ny fiangonana olona efa milo no ampiasainy. Ary amin'izany ny fitaovana na ny outil izay ampiasain'ny fanahy masina dia ny tenin'Andriamanitra.
tsy misy action directe ataony fanamasina fa tenin'andriamanitra no entiny itaonanao ny finoana ary olombelona no ampiasainy koa hitondra ny tenin'andriamanitra aminao na razan'andriamanitra atao aza ny miasa mivantana dia sitran'andriamanitra ny miara-miasa amintsika mampiasa ny fiarahamonina misy antsika dia mampiasa zavatra fizika sy materialy zay tena tandrify ny fiarahamon'olombelona zany no fomba fiasan'andriamanitra ka nampiasain'ny petera ananatra nyretolona reto ny fanamasina ahoana moa ny fomba fandraisana ny fanamasina inona moa ny programa ny fanamasina ny fanamasina ny fomba fandraisana azy izy no mahafantatra ny fomba hatongavany satria tsy amin'ny fotoana rehetra no tongava fanamasina izy no mahalala ny fotoana mety hitenenany ary izy koa no mahalala ny olona tandrify hiasany izy no mahalala n'izany isika olombelona raha tiandray ny fanamasina dia tsy maintsy mitoroteny isika ary milala ny toroteny zany no hiasany fanamasina fa ny fanamasina kosa izy ny mahalala ny fotoana mety atao hoe opportun na fotoana mety hiasany ary izy koa mahalala ny olona tokony ho tendreny hiasany fa na zany na tsy zany aza dia misy fomba nambaran'i jesosy azoana mandray ny fanamasina voalohany indrindra raha misy olona tia zay zany lazay teo araky ny 1:13 amin'ny texte fa tsy teo raha misy olona tia ny zavatra voalohany indrindra dia hitandrina ny teniko izy zay zany ny olona tian'i jesosy fa tsy misy olona hoe tian'i jesosy ka tsy mitandrina ny teniny izy fa tena ny olona tian'i jesosy a dia mitandrina ny didin'andriamanitra mitandrina ny ten'andriamanitra ary zay tian'i jesosy dia ho tian'ny rainy koa ary ny raiko ho tia azy ary ankao aminy izay ka honina ao aminy ka am'izay fitiavana an' jesosy no hitiavan'andriamanitra ray anao ary am'izany koa nomaizanao ny fanamasina hitoetra aminao ary am'izay isian'ny fanamasina no isian'ny prezensin'andriamanitra trinité dia izy ray zanaka ary fanamasina mitoetra ao anatin'ny kristianina andriamanitra ray sy zanaka amin'ny raharany asan'ny fanamasina no zany ravana raha tsy olona lavina anareo atreo mibatisantsika dia nampitoeran'andriamanitra ao amintsika ny fanahy ka efa mpandova fiainana mandrakizay tsika noho ny fonenany fanamasina ao anatin'ny fontsika zay ny fomba anankiray andraisina ny fanamasina ny fitiavana an' jesosy ka hitandremana ny didiny raha misy kristiana mivavaka ka tsy mitandrina ny didin'andriamanitra dia tsy mamana ny fanamasina mitoetra ao anatiny izy ka lazan'ny paoly hoe aza mampalahelo ny fanan'andriamanitra zay nanisiana tombo-kase anareo ka raha malahelo ny fanahy dia tsy toetra ao anatinao izy na dia kristiana aza ianao ny fomba faharoa andraisana ny fanamasina tamin'izany fotoana zany dia nivory ny mpianatra ka nahery ny vavaka tao amin'ny tempoly nahery ny vavaka sy nangataka tamin'andriamanitra rehefa lasany an'andra jesosy a izy hoe mipetraha eto jerosalema ianareo a mandra-parafiananareo hery avy any ambony dia mandra-piavany zany 10 andro zany dia mivavaka ny apôstôly tao anatin'ny fiangonana ary milatsaka ny fanamasina tamin'ny andro pentekoste tany madagasikara koa fa zay dia tahaka an'izany nisy fotoana madagasikara dia nangatsiaka ny fiangonana ary ny tombo ny faratsiana tany amin'ny firenentsika be deaibe ny asan-dahalo ary na tsy aro mahantra ny firenena ny kristiana vitsy ny vavaka ka nytariny missionnaire nouvésiana tamin'ny faritra soatanana dia nivavaka ny kristiana dia nahery ny vavaka tany amin'ny faritra soatanana ary tamin'izany fotoana zany dia nilatsaka tamin'ny faritra ny tombo soatanana ny fanamasina dia nifoazany olo anakira atao hoe reine solambo fantatsika mitantara ny firenentsika aminany anakiray reine solambo zay ny niasan'ny fanamasina ka reine solambo no nanao asa misiona lehibe nandefa olona manerana madagasikara ny toroteny ka natonga ny firenentsika zay nafana ny amin'ny fivavahana ka mahatonga atsika malagasy tahaka an'izao vory am'izao andro zao fa ny malagasy dia tsy menatra ny filazantsara fa ny malagasy dia vavolombelona fitsangana kristy tamin'ny maty sy mbola viverena ndray hitsara ny velona sy ny maty ka tsy menatra ny malagasy joro vavolombelona tompontsika satria tsy andriamanitra maty ny vavantsika fa andriamanitra velona sy manjaka ary mbola ho avy indray izy hitsara ny velona sy ny maty zay ny fomba andraisina ny fanamasina ka mangataka amin'andriamanitra mba handray ny fanamasina satria andriamanitra vavantsika dia andriamanitra ny fahafahana ka tsy manery izy
fa tena tia liberté izy ka ho an'izay mangataka sy mivavaka aminy nomeny anjara amin'ny fanahymasina araka ny teny tompo hoe ianareo na dia ratsy aza mahalala ny zavatsoa ho an'ny zanakareo mainka fa ny fanahy mainka fa ny ray any an-danitra no hanome ny fanahy ho an'izay mangataka aminy zay no andraisina ny fanahy masina ary efa mitoetra ao am-pony kristiana ny fanahy masina inona moa ny asa zay ataony fanahy masina manahoana ny asa ny fanahy masina ny asa fanahy masina dia araka zay voalazany jesosy teo zany telo zany dia voalaza taminareo raha mbola mitoetra ao aminareo aho fa ny mpananatra le ny fanahy masina zay raha indray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay lazaiko taminareo misy zavatra anankiroa ataony fanahy masina ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy faharoa ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay lazaiko taminareo petitain ampianatra anareo ny zavatra rehetra iny moa ny hoe fampianarany fanahy masina ny zavatra programany fanahy masina tsy miresaka économie zany tsy miresaka politika zany tsy miresaka lafiny sosialy zany fa ny ataony fanahy masina dia hiresaka zava-panahy ny aminao ny amin'izay hanananao finoana an'Andriamanitra ka hampianatra anao izy ny amin'ny famonjena zay vitany Jesosy ka anazavanao ny hevitry ny sotra masina io no fampianarana ataony fanahy masina ka rehefa mipetraka ao anatinao ny fanahy masina dia ampafantariny ianao ny hevitry ny fiainana ampafantariny ianao ny hevitry ny fiainana ataony fanahy masina mazava tsara aminao ny zavatra rehetra momba ny zava-panahy ny momba ny mampanota anao dia aseho ny fanahy masina aminao zany ary zavatra rehetra zay hitanao amin'ny fiainana dia fantatrao zany rehetra zany raha mijery an'izao tontolo izao anao dia hitanao fa mandalo ity fiainana ity sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay raha mijery ny tenanao ianao dia tsapanao fa vahiny sy mpivahiny ianao olo handalo anao ary mbola handalo fitsaran'Andriamanitra anao ka hatonga anao hiekeloka sy hibebaka ka hitady an'Andriamanitra ary raha mijery nyty fiainana ty ianao hitanao fa zava-paona ny zavatra rehetra fa zavatra sy olevona sy handalo zavatra rehetra zany ka hatonga ny fonao hitady ny zavatra ambony mba hisiana ny zavatra ambony fa tsy ny zavatra ny tany ka hampianatra anao ny zavatra rehetra Andriamanitra ka ho tsapanao fa na dia manam-pahaizana azy ianao dia tsapanao fa tsy mitsinona ihany ny fahaizanao fa tsy hitanao fiainana zany marina fa ilaina zany fa tsy hitanao fiainana zany ary natsapanao fa manana voatora tsara tarehy ianao na manana sambo ianao na manana trano tsara tarehy ianao hitanao fa zavatra materialy zavatra olo sy olevona sy andalo zany rehetra zany ka tsy hanankinanao ny fiainanao fa hametranao ny fonao amin'Andriamanitra zay ny aviny zavatra rehetra sy mampaharitra ny zavatra rehetra ka ny ampianarany fanahy masina anao dia alanao tsara ny hevitra ny sotra masina hatsapanao fa olo-kandalo anao ka hatonga anao hisaina sy hibanjina ny zavatra ambony sy ny zavatra maharitra manatry faharoa hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra ny fanahy masina hampatsiaro ny teny rehetra zay lazaiko taminareo ny fanahy masina dia mpampianatra sy mpananatra zay ny asan'ny fanahy masina mpampianatra sy mpananatra izy tahaka ny professeur anankiray ny fanahy masina zay mitondra anao mamangy musée anankiray ka rehefa tonga amin'izany musée zany ianao hitanao zany vakoky ny ela zany ahitaonao ny zavatra efa ela misy zavatra efa ela dia azavain'ny professeur azavain'ny professeur aminao doly ny hevitry ireo zavatra efa ela reo dia tahaka an'izany raha miasa teo amin'ny apôstôly ny fanahy masina dia ho tadidiny ny teniny Jesosy sy ny fanaony Jesosy ho tadidiny apôstôly ny fanaony Jesosy ka atonga ny apôstôly hianatra zay nataony Jesosy ary koa ny fanahy masina tsy miasa direkta fa miasa amin'ny tenin'Andriamanitra izy dia ampatsirovany fanahy masina anao koa ny teny be deaibe fa nihainonao tamin'ny toro-teny na dia fa ny mbola zaza ary ianao na mbola tanora anao dia ampatsirovany fanahy masina anao ny hevitry ny teny renao efa ela na azavain'ny fanahy masina anao ny lecture zay ataonao ka mazava aminao ny sotra masina raha tsy misy ny asa fanahy masina olotera dia tsy misy zavatra azonao misotra masina na dia iota anankiray aza ny iota moa zany tahaka ny point kely amin'ny teny hebreo ka raha tsy ny fanahy masina no mampianatra anao ny hevitra sotra masina dia tsy misy zavatra azonao ny amin'ny soratra masina fa ny finoana an'Andriamanitra tsy vita ny intelligence
tsy vitan'ny fahaizana tsy vitan'ny raison ny fahalalana ny teny-sotra masina fa fitarian'ny fanahy masina zay manala sarona anao ny zava-miafina momba ny fanjakan'andriamanitra ka manazavanao ny hevitra ny fiainana ny hevitra momba n'andriamanitra ary manazavanao ny atao hoe iza moa andriamanitra ary fataranao koa iza ny tenanao fa raha tsy ny fanamasina manazavanao tsy fantatra akory ny amin'ny tenanao tsy fantatra akory fa mpanotanao tsy fantatra akory ny zavatra miandry anao sy ny zavatra ho avy rehetra momba anao tsy fantatra akory zany raha tsy ny fanahy ny alana ny sotra masina no manambara zay ambaran'ny fanamasina tahaka an'izany dia mahafantatra ny zavatra rehetra ary ka teny sotra masina nefa izy tsy fantarin'olona olona tsy mahafantatra ny heviny fa izy mahalala ny zavatra rehetra zay ny fomba fiasany fanahy masina mitoetra ao anatin'ny fon'olona ary rehefa mitoetra ao anatin'ny fon'olona ny fanahy masina inona ny vokatra miasan'ny fanahy masina inona ny conséquence inona no vokatra ny résultat zany amin'ny fiainan'olona zay asan'ny fanahy masina tahaka an'izany zany dia araka ny teny tompo manao hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny femenzoto zao ny fanomeko anareo aza malahelo no matahotra ny fonareo fiadanana zay zany no vokatra ny asan'ny fanahy masina ny kristiana dia tena olona manana fiadanana tena olona tranquille ny kristiana ny olona mino any jesosy tsy mba taitaitra izy na ny hery ny fahafatesana dia tsy mahataitra ny kristiana zany ny olona zay mino an'andriamanitra dia milamina ny sainy manana sérénité izy a satria olona mandresy izy tsy matahotra no avy izy fa ny olona zay tsy mino an'andriamanitra dia feno tebiteby feno tebiteby zasy mahafantatry olona anankiray miara-monina tena tsy mba manana fiadanana olona nerveux masiaka mandrakariva miady amin'ny vadiny mandrakariva na ny zazakely ary asiany mafy satria tsy mba manana ny atao hoe fiadanana izy fa ny kristianina zay fa manana ny tenin'i jesosy dia tena mahafantatra ny zavatra rehetra izy na dia tsy nianatra firy tany an-dakilasy izy dia tena olona tranquille na dia tonga ny hery fahafatesana fantany fahafatesana dia mbola famonjena ao anazy lalany idirany amin'ny fiainana dia tena manana fiadanana izy nahoana moa no manana fiadanana izy satria manana ny jesosy izy jesosy efa maty ary efa nitsangana tamin'ny maty ho azy ka niakatra ny an-danitra ka mipetraka van'andriamanitra ka manamboatra fitoerana ho azy ka teo mibatisana izy a dia voasoratra ny an-danitra ny anarany ary mpandova ny fiainana mandrakizay izy ka dia olona manantena izy manantena izy ka olona manana espoir amin'ny fiainana manana fanantenana nahoana moa be dia be ny suicide amin'izao andro zao ny suicide ane amin'ny firenena matanjaka ny tena be suicide tena mamaro ny suicide dia any Suède any Japon any Suisse mitady matanjaka ary toe-karena be suicide ny olona milaza ny olona ndraindray hoe ianareo malagasy dia mivavaka satria mahantra ianareo marina ve zany anga mahantra ny amerikana no mivavaka ny amerikana any amerika ny ahitana zany fiangonana izy avy atao megachurch zany fen'olona any Corée ny ahitana fiangonana matanjaka any Corée ve mahantra ka ilaizana di Europe ve fa mahantra malagasy ka mivavaka ianareo amin'ny tany mandroso tena be suicide indrindra ary amin'ny tany mandroso tena be ny divorce tena be ny divorce satria ina mamasina tokantrano dia ny fivavahana kristiana sy ny finoana an' Jesosy mamasina ny tokantrano fa amizay tsy isia ny finoana an' Jesosy ka ilaozan'ny firenena ny finoana kristiana dia tsy misy hasina intsony ny fanambadiana tsy misy hasina intsony ny fanambadiana ary ny lehilahy nambadiny lehilahy ny vehivavy nambadiny vehivavy satria nilaozan'olona ny fivavahana amin'andriamanitra ka amizay anaovan'olona tsy nitsina ny anaran'andriamanitra no latsaka ambany indrindra ny zanak'olombelona fa amizay hanamasina ny anaran'i Jesosy no hahitany fiadanana hitany fifaliana ary mampilamina koa ny fiarahamonina mahamasina ny tokantrano sy mahamasina koa ny ankonana
araka ny teny tompo hoe ny fiadanako nomeko anareo. Ina moa no misakina ny fiadanana? Zavatra anankiroa no misakina ny fiadanana araka mbolazan'i Jesosy eto. Hoe aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ny misakina ny fiadanana dia ny alahelo sy ny tahotra. Io no lazain'i Jesosy misakina ny fiadanana. Eto zany dia malahelo ny mpianatra. Satria inona no mampalahelo azy? Jesosy dia hiverina any an-danitra indray. Voatsena antsika dia nankalaza ny ascension. Inona moa ny ascension? Ny ascension dia fahatsiarovany fiangonana niakaran'i Jesosy any an-danitra. Na nahoana moa ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra? Ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia navory ny mpianatra. Ary rehefa nivory ny mpianatra tany Galilea dia niakatra any an-danitra Jesosy. Hita maso. Tsy mba hoe tantara na rakontara zany. Fa hita maso ny tompo niakatra tany an-danitra. Nalahelo ny mpianatra. Ahoana nareo nizoranjona ho ny anjely teo. Fa Jesosy nareo niakatra any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny atanareo azy fa aza malahelo na matahotra ny fonareo. Hita Jesosy niakatra any an-danitra izy. Ary amin'izao fotoana izao amin'ny fiakarany an-danitra dia namboatra fitoerana ho antsika izy. Namboatra fitoerana ho antsika izy. Antsika izay ody mandry efa manana ny toerantsika any an-danitra sika. Dia efa namboarin'ny tompo ny fitoerana ho antsika any an-danitra. Ary fantan'ny kristianina fa ny havan'izay nody mandry dia tsy verytsekoly fa eo am-pelantanan'i Jesosy ireo olona nody mandry ireo. Fa eo am-pelantanan'ny tompo izy na dia efa maty azy izy. Fa ny ranomasina tsy maintsy hamoaka ny maty ao aminy. Ary izay nidorana dia tsy maintsy havoaka ny lavenina ny maty ao aminy. Ary izay nohanina natao sakafo tahaka nataon'ireo olona sasany kanibalana foka dia tsy maintsy koa hivoaka avoaka ny tany ka avoaka ho velona ireo olona reo. Fa tsy misy zavatra mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra tao. Fantatra ny kristianina amin'ny finoana fa tsy maty sekoly havan'ireo fa eo am-pelantanan'ny tompo izy. Ka noho izany Jesosy aza malahelo na matahotra ny fonareo. Fa raha hiakatra any an-danitra aho dia tokony faly anareo satria makany amin'ny ray aho. Fa ny ray dia lehibe noho izaho. Ka aza malahelo ny fonareo. Fa mankany aho, mahatsara anareo ny fialako fa rehefa mandeha aho dia rahako atinareo ny mpananatra dia ny fanahy masina. Izy no hitarana dalana aminareo amin'ny marina rehetra, ampahery anareo, ampionina anareo ka aza malahelo na matahotra ny fonareo satria hiverina ny voninahitra izay niaviako. Raha teto an-tany Jesosy dia olombelona ihany izy. Fa Jesosy dia tsy olombelona fotsiny fa sady Andriamanitra izy manana natiora roa izy. Sady manana natiora na maha-olombelona izy sady manana natiora koa maha-Andriamanitra izy. Ka hiverina ny voninahitra ny rahakonanany tamin'ny ray aho ka hipetraka eo an-kavanan'ny ray aho. Ka aza malahelo ny fonareo fa mahatsara anareo ny fialako. Ka ny fiakaran'ny kristiana an-danitra dia mampionina ny fontsika satria manomana ny fahatongavanao izy. Noho izany ry havana dia manomana ny fahatongavanao any an-danitra izy. Manomana izy fa rehefa maty aho dia hitsena ny tompo. Indray mandeha dia nisy vehivavy narazy ary fantako izy. Fantako zavabeto zany. Satria ny ambanivohitra izy tsy mba nisy dokotera hikarakara tahaka ny antsika izy. Ny kristiana mivavako anazy matetika. Ary indray hariva rehefa nivavako andramatoa zany hita fa ho faty izy. Satria fa narary dia narary izy. Vehivavy kristiana manam-pinao le izao nataony hoe atsaharo ny hiranareo dia fa tazako ny tompo tonga izy haka izy. Ary tsy ampy 2 minitra dia miala miaina. Fantako zany andramatoa zany. Mamany miary ny anarany izy. Fantako izy. Atsaharo ny hiranareo izy fa hitako ny tompo tonga izy avy haka izy. Dia lody mandry izy dia sambatra zany vehivavy zany. Tsy verytsekoly ianao ry havana rehefa miala eto. Ianao izay vita batisa sy mino ny tompo fa ho avy ny tomponao hakanao izy. Ary raha fantatry olona anankiray koa aho, mpanjaka izy, satria pasteur tany Atsimo aho taloha ta Madagasikara. Ary rehefa akaiky ho faty zany mpanjaka zany a 200 mètres 300 mètres nao maheno azy mitomany sy miafatrafatra. Wow, mandakandaka izy, miafatrafatra izy satria efa hitany devoly tonga makasy. Tahaka zany koa n'olona rehetra tsy mino eo amin'ny fotoana fataisanao dia avy koa ny ratsy hakanao.
tandremo zany ry havana fa ny olona kristiana zay manam-pinoana dia madio ny tareny amin'ny fotoana fatesany satria tonga ny tompony makazy tsara fiafara izy fa maty ampiadanana izy tsy manatavitra ny fahafatesana ny kristiana ka aza malahelo ny fotoanareo ny teny ny tompo faharoa ny manaisitra ny fiadanana koa dia alahelo sy tavotra ny kristiana koa dia tsy manana tavotra eny ina moa ny mahatonga tavotra ny mahatonga ny tavotra dia ny andriany zao tontolo zao araka mbola zany tompo eto tsy lazavatra maro aminareo fa avy ny andriany zao tontolo zao nefa tsy manana inona na inona atao aminy ina moa ny andriany zao tontolo zao ny andriany zao tontolo zao dia ny devoly dia ny fanahy ratsy manapaka nyity fiainana ity mitondra ny olona amin'ny fasiana mitondra ny olona amin'ny fitiavan-tena mitondra ny olona amin'ny fahavetavetana mitondra ny olona amin'ny fifamonoana fa ny fihevitry ny devoly dia fahafatesana hanimba ny zao tontolo zao fa ny fihevitr'Andriamanitra kosa dia fitiavana atahorany kristiana ny andriany zao tontolo zao ino moa ny atahorany kristiana andriany zao tontolo zao satria ny razantsika nanompo azy razany malagasy nanompo ny andriany zao tontolo zao taloha ary na asika koa na dia efa mino koa ny indraindray dia mirepetsapetsa amineny enge na dia mino araka ny mampanota atsika dia indraindray manao kamaradia amineny atsika indraindray ka noho zany dia mahatahotahotro azy antsika satria indraindray toa manao aliansy amineny atsika indraindray ka noho zany atahorantsika ny devoly satria ny fahotana koa dia ao anatytsika ka ampangainy isika noho zany fahotana ao anatytsika zany nefa tsy mahatahotra azy sika satria Jesosy efa nandresy azy zaho efa naresy zao tontolo zao Jesosy Kristy tompontsika efa maty sy nitsangana maty ary ataony Jesosy ho fitoera tongony ny andriany zao tontolo zao ka noho zany dia ataon'Andriamanitra manaotra noho ny mpandresy isika amin'ny alala le tiantsika dia Jesosy Kristy tompontsika ka noho zany tsy matahotra ny devoly koa tsika satria nandresy azy Jesosy ary omeny Jesosy Kristy fahefana koa ny kristiana andresy ny heriny ratsy rehetra za fidoran'ny kristiana koa dia ny fahafatesana satria tambiny ota ny fahafatesana vokotra ny fahotana ny fahafatesana amin'ny olombelona ka ny fahotana dia ao anatin'ny fontsika ka noho zany dia matahotra ny fahafatesana isika satria manandrarany ny fahafatesana ho tonga amintsika satria karama ny fahotana ny fahafatesana ka atahorantsika izy nefa noho ny amin'ny Jesosy dia tsy matahotra ny fahafatesana intsonsika satria efa ny fahafany Jesosy ny fahotantsika tamin'ny fijaliany sy ny ranona latsaka tamin'ny fijaliana ho fanavotana atsika araka n'izany ry havana zany no fampianarany fanahymasina atsika amin'ity andro pentekosta androany ity be dehibe zany fampianarana ataony fanahymasina atsika zany dia mazava amin'ny kristiana zany hevitra ny sotra masina zany fa raha tsy misy ny fitarian'ny fanahymasina dia tahaka ny anganongano dolo zany rehetra zany ary tsy tafaolona sy tsy maharitra ny fiangonan'i Jesosy raha tsy ny fanahymasina no mahatozo antsika ny fanahymasina no nitaona antsika tamin'ny filazantsara nanazavantsika tamin'ny fanomezany ary mampiombona antsika amin'ny finoana anankiray sy ny maharay antsika tahaka an'izao sy aretantsika amin'ny andro farany manomboka manamasina antsika ny fanahymasina amin'izao fotoana zao ary hatrany ampasana dia mbola hanangana antsika amin'ny maty indray izy ka hanome fiainana mandrakizay antsika ka noho zany ry havana sarobidy ho antsika ty andro androany ity zay karazantsika ny andro pentekosta ka moa ve mba ho isandreo handray anjara amin'ny fanahymasina ve ianao sa ho matiantoka amin'ny andro pentekosta ve ianao fa araka ny voalaza teo ho an'izay niongana sy mahery mangataka ary tiany Jesosy ka mitandrina ny teniny izy no handray ny fanahymasina ho tahinany ianao mba ho kristiana zay mana ny fanomezana sarobidy indrindra dia ny fanan'Andriamanitra ka honina ao anatinao Andriamanitra ray zanaky fanahymasina zay miarabelona sy miara-manjaka amin'ny taona rehetra mahatra mandrakizay vonahitra ny Andriamanitra ray zanaka sy fanahymasina zay indrindra ka mandrakizay oka isika vavaka Jesosy eo ny fanambarako ny teninao nefa ny olombelona dia tsy mahay mampianatra fa raha fanahymasina kosa no manazavany ao am-po sady manazava ny hetra ny sotra masina dia ho azonay ny zavatra rehetra ogane Jesosy mba hiasanao zay rehetra mba hisian'ny finoana fibebahana ary mba hisiany koa fiadana amin'ny fo ao anatinay rehetra dia dera laza voninahitra le ho anao ray zanaky fanahymasina
izay mirabela sy miranajaka amin'ny toana rehetra mahatra manak'izay amen raiso ny fitaiana ho aminareo rehetany ny fahasoavana sy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny fampiraisana fanamasina amen dia ataontsika ny hira fahadimy amin'ny valopolo amin'ny zato, dimy amin'ny valopolo amin'ny zato, 185. Isika hiarisotra sy hiara-mivavaka Andriamanitra tsy toa sady renay mandrakizay midera sy magazana ranomasina zahay fa tsara ianao ary ny famindramponao maharitra mandrakizay ianao nefa nahary anay sady manona anay ianao nefa navitra anay sady manamasina anay hoderaina mandrakizay ny ianao Andriamanitra zay fahasoavanao ny fiangonana kristiana ampikambano sy atanjaho izy fo azy izay matolo fanahy ampivereno izay efa niala ampidiro amin'ny fiangonana jetilisa sy izay sisa amin'ny zanak'Israely ary amin'izao androandroany fahatsirovana ny andro pentekosta zao dia mangata koa izay tomazariga mba handray anjara fananao masina izay fanampatany anao mba hitomboany amin'ny finoana ny fitiavana mba amin'ny asa tsara rehetra
anjiroko antanan'Andriamanitra ao hiaro ny firenenay sy ny tandrazanay okandroso aminay ny zavatra masoa rehetra ary sakano saindratsy sy ny asa ratsy rehetra da eo ny mpitondra ny firenenay sy ny mpanao lalàna mba hipetrahany miadina amin'ny teo mpanaraka anao sy ny famotinana rehetra tareo mifanany fahendrenao ary iterizanao ny firetrerantany sy ny mpitondra azy mba anjaka ny fihavanana sy ny fandriam-pahalemana ary izy rezany mba samy faritanteraka sy anaiky ny sitraponao Andriamanitra ray pia antony fedan'olombely ety an-tany ome fohendro koa ny ray aman-dreny mba hitezany zanany araka ny fomba kristianina anjaka mifananao ny toeram-panabeazana ateny confirmande sy ny kategomena izay miomana atao batisa raha amin'izao fotoana zao koa dia misy andreo 10 mianadahy izay ho raisina ray latabatra amin'ny fiangonanao ry Jesosy Tompo mangataka anao eto mba hanamasina ny fandraisana azy ifitahianao any hampavokotra ny tany sy hanasofo filomana marina mba amin'ny asa-panahy tsara rehetra vokisy amin'ny alina isan'andro ny mahantra sy ny nona ary tezatra manome sy miantra ny fifaliana ampionony sy ampio ny mpitondra tena sy ny kamboty mba marary sy ny malahelo ary sy miady farany amin'ny fahafatesana mamondraha fo amin'olona rehetra ry Tompo mitera sy makazana ranomasina izay nomparopona rehetra izay fa nahary tamin'ny finanao mandra-pahafatiny ka efa anao ankehitriny amin'ny fifaliany lanitra ampio koa zahay mba nahafanao ireo ka velona aminao sy ho faty aminao hatrany fitsanany tena maty ho fahasambarana mandrakizay
chers confirmants, vous avez été baptisés dans la foi chrétienne, enseignés et éduqués pareillement aussi. Que Dieu, par le Saint-Esprit, accroît cette foi dans votre cœur, pour que vous puissiez à présent accepter cette foi dans l'humilité et la simplicité du cœur, ici, devant Dieu et cette Église. On va commencer par Rasoul Zatou Ravaga Aurélie. Rasoul Zatou Ravaga Aurélie. Est-ce que vous reniez le diable, toutes ses œuvres et toutes ses manières? Oui. Combien de micros est-ce qu'il y a? Comme on est frère et sœur de Christ, il va vous tuer. Est-ce que tu renies le diable, toutes ses œuvres et toutes ses manières? Oui. Est-ce que tu crois en Dieu le Père, le Fils et cet Esprit, selon que l'Église de Dieu le fait? Oui. Est-ce que tu aspires réellement par la grâce de Dieu à y persévérer devant toute ta vie? Oui. Saisissons-nous la main alors. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui t'a adopté pour être sa fille par le saint baptême et qui t'a fait devenir héritière de la vie éternelle, qu'il te retienne cela jusqu'à la fin et te fasse persévérer dans la foi afin que tu accèdes à la félicité éternelle. Amen. Rasoul Hir Kant. Est-ce que tu nie le diable, toutes ses œuvres et toutes ses manières? Oui. Est-ce que tu crois en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, selon que l'Église de Dieu le fait? Oui. Est-ce que tu aspires réellement par la grâce de Dieu à y persévérer durant toute ta vie? Oui. Saisissons-nous la main alors. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui t'a adopté pour être sa fille par le saint baptême, et qui t'a fait devenir héritière de la vie éternelle, qu'il te retienne à cela jusqu'à la fin et te fasse persévérer dans la foi afin que tu accèdes à la félicité éternelle. Amen. Raneuso Anjiahar Feno Elina. C'est ça? Feno. Est-ce que tu renies le diable, toutes ses œuvres et toutes ses manières? Oui. Est-ce que tu crois en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, selon que l'Église chrétienne le fait? Oui. Est-ce que tu espères réellement par la grâce de Dieu à y persévérer durant toute ta vie? Oui. C'est sur nous la main alors. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui t'a adopté pour être sa fille par le saint baptême et qui t'a fait devenir héritière de la vie éternelle, qu'il te retienne cela jusqu'à la fin et te fasse persévérer dans la foi afin que tu accèdes à la félicité éternelle. Amen. Rasoul Zatou Roujou Amélie. Oui. Amélie, est-ce que tu renies le diable, toutes ses œuvres, toutes ses manières? Oui. Est-ce que tu crois en Dieu le Père, le Fils et Saint-Esprit, selon que l'Église chrétienne le fait? Oui. Est-ce que tu aspires réellement par la grâce de Dieu à y persévérer durant toute ta vie? Oui. C'est sur nous la main alors. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui t'a adopté pour être sa fille par le saint baptême et qui t'a fait devenir héritière de la vie éternelle, qu'il te retienne à cela jusqu'à la fin et te fasse persévérer dans la foi afin que tu accèdes à la félicité éternelle. Amen. Rasoul Zatouv Touki Loïc. Oui. Loïc, est-ce que tu renies le diable, toutes ses œuvres et toutes ses manières? Oui. Est-ce que tu crois en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, selon que l'Église de Dieu le fait? Oui. Est-ce que tu aspires réellement par la grâce de Dieu à y persévérer durant toute ta vie? C'est sur la main alors. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui t'a adopté pour être son Fils par le saint baptême, et qui t'a fait devenir héritier de la vie éternelle, qu'il te retienne cela jusqu'à la fin et te fasse persévérer dans la foi afin que tu accèdes à la félicité éternelle. Amen. La paix soit à vous. Amen. Prions tous.
Dieu Tout-Puissant, plein de miséricorde, Père de Jésus-Christ notre Seigneur, tu as commencé à accomplir en nous les bonnes œuvres par le Saint-Esprit. Nous te rendons grâce du fait que tu as fait naître de nouveau par le baptême pour de nouvelles créations ces personnes et pour le fait que tu les as éclairées par ta parole. C'est la raison pour laquelle ils peuvent accepter ta grâce en Jésus-Christ. Nous te demandons, accomplis la bonne œuvre que tu as commencée en eux et fais-les comprendre de plus en plus chaque jour naissant le grand salut que tu as préparé pour nous tous, en ton Fils unique. Ils sont faibles et de ce fait fortifie-les par ta force. Le chemin qu'ils empruntent est difficile et le monde plein d'embûches. Pourvois-les des idées justes et dirige-les et que ta main puissante les conduise. Ils sont sujets à diverses tentations et de ce fait, couvre-les de tes armements pour qu'ils puissent combattre les bons combats de la foi, les permettant de triompher. Et s'il leur arrive des moments tristes et tendent à désespérer, donne-leur la joie par la consolation de ton Saint-Esprit. Soutiens-les d'un esprit fervent pour se mettre en garde et prier constamment. Nourris-les de ta parole et de ton Saint-Sacrement pour qu'ils sachent, avec tous les autres croyants, t'accepter et t'aimer, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans la sainteté d'esprit devant le monde, que ce soit en parole, que ce soit en œuvre. Prions tous le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc là, vous allez chanter vous seul, vous êtes 5, donc les cantiques 293, c'était ça 13, je pense. Vous seul, vous allez chanter ce cantique, on va vous écouter. Et quand ils seront finis, on va chanter ensemble avec eux les 294.
dia mpifaliana trano ry havana no iarabanantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary miarahaba koa antsika tsiraray avy tratrin'izao Pentecoste izao. Dia marahaba koa ireo vahiny izay tonga marobe manatrika izao fotoana fanokanana ireto confirmanda ireto. Dia toy izao ny vaovaon'ny fiangonantsika, vaovao avy amin'ny SPFLME. Atao ny trano dia akasitrao izany sady ankalazaina ao ho Jehova. Anao ny fisakafoanana toy ny fanaony isan-taona ny fifila eto amin'ny SPFLME ka izany dia atao amin'ny 28 mai ho avy izao eny ville juif 23 rue Sainte-Colombe. Ny bie moa zany dia azo raisitsika amin'ny olona rado na amin'ny katekista eto an-toerana ka ny fandraisana anjara dia 20 € ho an'ny lehibe, 10 € ho an'ny tanora, 5 € ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona. Dia mampirisika antsika tsiraray avy zany mba handray anjara amin'ny fitianana izany bie izany. Nisataona ny toupuru dia atao ny 9 sy hatramin'ny 14 juillet ho avy izao. Dia manentana antsika tsiraray avy zany mba ho tonga maro amin'izany isan-taona fanaontsika izany. Ho fanomanana an'izany dia mampilaza ny mpikarakara fa efa misokatra ny fanaovana réservation ka ny pension complète dia 180 € ka tokony mandefa ny chèque à compte 90 € isika any amin'ny Ramatoa Usine any amin'ny Tonton Maxi. Araka ny fandaminana ihany koa dia ny sakafo dia réservena aloha mba evitena ny tsy fahampiana na gaspillage koa avy eo. Izany sakafo izany dia efa fandriantsika mialoha amin'ny Ramatoa Usine Tonton Maxi lazaina teo. Vaovao avy amin'ny fleurana Marseille. Ny asabotsy 4 sy 5 juin avy izao no ataony isa-telo volan'ny fleurana Marseille ka any Toulouse no anaovana izany. Amin'ny fotoana iny koa zany ny fotoana tongavan'ny sy amandinin'ny ray aman-dreny Pastora Germain Randrianaritsona ny fleurana Marseille atsika eto amin'ny fleurana koa samy miomana isika mba andamina ny fotoantsika amin'izany. Vaovao ny fitandremana. Isan'ny volan'ny fitandremana dia ho tanterahana ny 18 sy 19 juin 2016 ho avy izao. Vaovao fiangonana eto amin'ny Marseille Mazarka. Rehefa avy eo dia anao fanentanana antsika tsiraray avy ny mpitambola amin'ny fiangonana rehefa vita izao vaovao mpiangonana izao. Toy izao ny vaovao an'ny sampana KTLM vita omaly ny activité karakarain'ny KTLM ka natratra 239 € ny vente de parquet ary ny rakitra 59 €. Fiantsoana fivoriana FPL antsoina isika rehetra vehivavy mba ho tonga anatrika ny fivoriana ho tanterahana amin'ny asabotsy 21 mai ho avy izao amin'ny 4 ora tolakandro eny atokantranony rado sy eny atokantranony Ihaja sy Voahirana. Vaovao ny Saloma antsoina ny branche sy komite ny Saloma mba ho tonga ihany koa ny asabotsy 21 mai ho avy izao amonjy ny fivoriana izay tanterahana atokantran'ny Ihaja sy Voahirana manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 4 ora sy sasany. Ny alahady 22 mai moa dia hisy test flash ataon'ny mpianatra Saloma dia samy miomana amin'izany ny ankizy tsiraray avy. Ny 28 mai activité an'ny Saloma ho fanomanana ny fetiny reny ka ny mpiandraikitra amin'izany dia iandro sy manitra. Ary ny 29 mai ny vokatra lavanty ny Saloma. Ny fandaminana antsika amin'ny ty herinandro ty amin'ny alahady 22 mai dia Ramatoa Soanjanahary Marino mitondra voninkazo. Ny alakamisy fotoanan'ny asa mpifoazana dia mitohy hatrany ka ireto avy ny manana anjara amin'izany. Ny mpitarika sy mpandamina ny asa dia Ramatoa Ralambomanana Andry. Ny vakiteny testameta taloha
Dadatorado Andriamasy, ny testameta vaovao Ramatoa Mitsakisy de Dorothée, ny toriteny voalohany Ramatoa Radlandy, ary ny toriteny faharoa ny katekista Rakotoarimanina François d'Assise, ny filazandrara dia ny katekista Rakotoarimanina François d'Assise. Dia saina isika mba ho tonga amin'izany fotoam-pifoazana atao isaky ny alakamisy izany, izay manomboka amin'ny 7 ora sy sasany ka hatramin'ny 6 ora sy sasany. Ny fotoana amin'ny herin'ny androany dia amin'ny 4 latsaka fefany ny fotoanan'ny Saloma, misy an'ilay flash test testa flash moa dia izay no nampandroana ny fotoana amin'ny 5 ariva mifampipopom-pavahana ary isy asa sy fampahirizana amin'ny herin'ny androany. Dia toy izay ny vaovao-am-piangonantsika, raha misy adino moa dia ifampiatsay ihany isika mandritry ny herinandro. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Firatoko amin'ny fitenena dia mbola fanomiaravantsika ry havanao ny tompo tratro izao andro lehibe ny Pentecoste izao. Ingany isika mahalay tokoa izany fanamasina izay nitonona tamintsika izany ka ampiasa izany amin'ny fiainantsika mba hitatanantsika indrindra amin'ny adidy masina izay efa napetraky ny tompo amintsika. Ny antson'izy zoroka eto moa dia araky nitapaka tamin'ny fivoriana komity tamin'ny volana May lasa teo, tamin'ny volana dia tsy nisy tatrarabola amin'ity volana ity noho ny fisian'ny fotoana maro samihafa, fa ny atao kosa dia ny fanentanana. Ka ho fanorenana izany dia misy teny kely izay ho atolotra ao antsika ao amin'ny ohabolana toko fahatelo. Ohabolana toko fahatelo dimy andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. Ohabolana toko fahatelo dimy andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. Izay mivaky amin'izao ny anaran'ny Jesosy: mankalazany Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voaloam-bokatrao rehetra, ka dia ho feno tafotafo ny fitoeram-barinao. Amen. Tsika fiangonana Loterana Mahazatra moa dia efa nanapa-kevitra fa ny manao fiara-mentana hosoan'ny adiditsika amin'ny fanaditerana ny asa-piangonana. Ka izany no efa njara tapakila isika tamin'ny voalohan'ny taona izay njarana tamin'ny isam-pianakaviana. Ka katekista moa nampatsiahy tamin'ny fivoriana komity farany teo fa mbola misy ireo fianakaviana sy namerina izany tapakila izany. Fianakaviana miisa 7 eo ilay izy ka ho averina amin'ny katekista ny tapakila tompo miangavanareo mamerina ny tapakila amin'ny katekista, ary ny ezaka izay ataonareo kosa dia averina amin'ny tenako, satria araka ny foteny izay voalaza tao dia fankalazana an'Andriamanitra izany. Mankalazan'Andriamanitra tsika amin'ny hira, mankalazan'Andriamanitra tsika mivavaka, ary mankalazan'Andriamanitra koa tsika amin'ny fananantsika. Dia tsy tokony hisalasala tsika ariarina satria Andriamanitra manana ny lahatra izay efa ataony. Mamaky ny andinina anaraka teo tsika dia hita fa izy nefa no manana ny lahatra ka teny izy hoe ho feno izy ny vata fanatazanao, ary tsy feno kely izy fa ho feno PDP. Ka i Andriamanitra dia efa manana ny lahatra raha ohatra tsika manome dia homeny atsika izay tokony ho atolotra atsika. Ka izay zany ho avery kely ny tapakila dia averina amin'ny katekista, ary ny endrika kosa dia amin'ny tenako. Dia misaotra tompoko ary amin'Andriamanitra izany voninahitra. Dia mbola mamerina ny arahaba ho atsika rehetra, ary indrindraindrindra ny vahiny izay manakitra izao fotoana lehibe izao. Raha araka ny tantara namparateo moa ny andro Pentecoste dia andro miovy sy taty aoriana, fa andro nanomezan'ny Andriamanitra an'ny Mosesy ny takela bato misy ny didifolo tany amin'ny tendrombohitra Sinay, ary ny andro Pentecoste no andro ny angonana voalohany indrindra sy namoronana ny fiangonana kristiana eny ry havana. Satria andro lehibe moa zany dia ny arahaba no atolotra antsika voalohany zany dia arabaitsika amin'ny alalan'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanamasina, ary dia izany koa no isaorantsika voalohany indrindra, satria tsy tonga amin'izao fotoana izao isika raha ohatra ka tsy misy
Andriamanitra ray mita sy Andriamanitra zanaka izay mitantana antsika ary Andriamanitra fanahy masina izay mpanomposaina sy mpananatra antsika. Koa dia arabaina manokana eto ny pastora izay mpitandrina ny fitandremana eto Marseille ary raha confirmationa manokana no lazaina dia anjarany fitandremana, zany hoe anjarany pastora mitondra fitandremana no manao izany, ary dia izany no antony anaovantsika ny fianarana sady teny amin'ny FLM Marseille Sainte-Claire no taty mahazaka indray. Dia raha ny tenako manokana dia tsy dia na mpianatra za fa ny mpampianatra anareo dimy anadahy kosa dia izy mirahalahy mianaka reto dia isaorana sy arabaina manokana eto ny katekista Randriana Solo Andriana Alinjato. Izy mirahalahy mianaka reo dia tsy nitambo asa sarana na mpianatra nareo dimy anadahy dia ho azy any midera sy milaza ary ny voninahitra. Toy izao ny fomba ataontsika zany rehefa avy eo andray ny fanasany tompo zany izy dimy anadahy ireto kelikely any ny latabatra dia mandroso miaraka aminy zany ny fianakaviana akaiky azy ireo. Dia faharoa manarakaraka an'izay misy rakitra rakobolafosiny amin'ny valopy androany. Dia ao aorianany fotoana zany rehefa vita mihitsy ny fotoam-pivavahana dia mbola misy rakitra tatazana indray ho an'ny sampana fikambanam-behivavy ato amin'ny fiangonantsika. Nefa alohan'ny tena isarahana eto dia manasa antsika ny fianakavian'izy dimy anadahy mba hiara handray sakafo maivana kely eto mandritry ny fotoana vitsivitsy ihany, ary avy eo kosa ny fianakaviana sasany dia andao atsika fa manana programa na asa hafa ihany koa. Fa misy fianakaviana anankiray dia manasa atsika fiangonana rehetra hipetraka sy hiaraka hisakafo aminy. Dia raha misy moa mbola zavatra adino dia ifampilazatsika eto dia manandriamanitra irery ihany midera sy milaza ary vonata dia nampasitira fiteny. Au nom de l'église luthérienne malgache de Majade, j'ai la grande joie de saluer toute l'assistance et de vous souhaiter la bienvenue. Soyez le bienvenu parmi nous. Je félicite aussi les confirmants qui sont confirmés aujourd'hui. Et quand nous aurons terminé les cultes, on va faire des photos des familles. Et peut-être vous allez vous installer peut-être là-bas, pour qu'on va vous féliciter, tout le monde va vous féliciter puis pour prendre des photos. Voilà. Iroso amin'ny rakitra isika dia ny tanora zany no anao hira eo ampanateratsika ny rakitra. Amina.
dikan'izany dia ataontsika mihina fa 450 sy roanjato 450 sy roanjato 250 Andriamanitra mandrakiza amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompona izay tiana sy nanolotena ny soloana amin'ny alalany koa nankalazany anjely fiandrianana sy arahany fiangonana ny andamo sy ty antany midera ny anarana amin'ny fiodiana ary zahay koa izao miara manaritra ny feonay aminy ka ny fanajana lehibe no ideranay Masina
za pastoraka sarika filamonda ry kristiana malala oka isika rehetra iara-matsiaro an'Jesosy tompontsika zay efa matiny solantsika sy efa nitsangana indray moantsika ary dia aoka isika iara-isotra sy iara-mivavaka. Sotranao zahay ry Jesosy Kristy tompo dia ranaronao masina zahay ry zanak'Andriamanitra latokana mpamonjy anay nikalezainany ianao no ny fitiavanao zay mahery no ny fahafatesana asa tonga eto latabatrao andray ny tenanao sy ny ranao dia mangataka aminao zahay mba hataony manatriky anao amin'ny fo manetry tena sy marina ampireso aminao ohatrany sampona voalopoky zahay ampianaro ny fankatia tahaka ny tiavanao anay zahay aroka zay raha manana finoana masina manontolo ny finoanana sy ny fifaliana aminao izanakon'Andriamanitra tona foatany zao tontolo zao iantrao zahay izanakon'Andriamanitra tona foatany zao tontolo zao omeo anay ny fiadananao. Raha nazany andanitro ho amasina ny anarana ho tonga ny fanjakana atao any sitrapona ety antany takany any andanitra omeo anay an'io zay hanina zazahoana ary mamelany heloka tahaka namelanay zay meloka taminay ary aza mitondrana ho amin'ny faokapanay fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny ary voninahitra mandraky izay Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary nonefa nisaotra izy dia novakiny ka natony ny mpianatra aro izy razokahany ity no tenako zay omena ho anareo izao nataovy ho fatsiarovana ary toy izany koa nandraisan'ny kapoaka rehefa nisakafo ka nonefa nisaotra izy dia natolony azy aro izy misotro amty anarrehetra ity kapoaka ity ny fanekena vaovao amin'ny lako zay alatsaka ho anareo ho famelan-keloka koa naovina no misotro ianareo dia zao nataovy ho fatsiarovana
Kristy tombotsika zay voahombo tena fijaliana dia efa nitsanga tamin'ny maty efa nanomenareo ny tena sy ny rano izay nanavotranareo tamin'ny fontana rehetra izy koa ane mampahery siaro amin'izany finanamarina ho fiaina mandrakizay ho aminareo ane ny fiadanana. Amen.
Amen. Jesosy Kristy tompontsika zay vohombo teo mety zalianaka efa nitsangana tamin'ny maty izy no efa nanomenareo ny tenany sy ny rany zay nanavotany anareo tamin'ny fotana rehetra izy koa nenao pahery sy areo izany aforana marina ho fiainana marak'izay ho aminareo ane ny fiadanana. Amen. Jesosy Kristy tompontsika zay vohombo teny fizaliana fa efa nitsangana tamin'ny maty no efa nanomenareo ny tenany sy ny rany zay nanavotana anareo tamin'ny fotana rehetra izy koa ane no ampahery sy areo izany afinana marina fiainana marak'izay ho aminareo ane ny fiadanana. Amen. Amen.
Jesosy Kristy tompontsika zay voalohany dia ny fijaliana fifantsana tamin'ny maty nefa nanomentsika ny tena sy ny rano izay nanavotana antsika tamin'ny fotana rehetra izy koa nanao mpahery antsika amin'izany amin'ny finoana marina ny fiainana manak'izay ho aminareo ane ny fiadanana. Amen. Dia kita dapat ini ambil kursi dua nak, ini ambil kursi dua nak, susah. Isika iarasotra sy iara-mivavaka. Andriamanitra tsy toa zatra mitaloha indrindra ka ho mandrakizay. Sotranao zahay no namananao anay tamin'ny alalan'ny tena mandrazanakao Jesosy Kristy tomponay. Ary dia mangataka aminao izay ny famindramponao mba ho asoavinao ireo fanomezana masina ireny, ampahery ny finoanianao sy ampifagatiana indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Pamirapiratra mitavany aminareo any ka hiatra nareo anandratra mitavany aminareo any ka hanome anareo fiadanana. Akaiky dia hifanana ny fotoana eo famarana anazy dia ataontsika ny kira fahadimy amby efapolo sy dimanjato, dimy amby efapolo sy dimanjato. Ao aorian'ny vavaka farany
dia anao postaloka ny tanora ary orinazay dia misy ny fakatsary volana sy ny rafitra hoan'ny fampanankanazay Mbola iaraka hivavaka isika Tompo misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitra ampio izay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina. Mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isan'andro san'andro izay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao aneno itokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.